Falimeraba-tsika tsirairay avindray atratsy ty alakamisy maraina fa 7 volana janoary ty miarabanao ary manona ny fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny diratsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara andesan-danitro atolotrainao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay ary mankasitraka ny amin'ny fitantananao. Misaotra ihany koa manome hery anay ary mitaona anay indrindra ny tsy ho kivy, tsy ho ketraka fa ho aminao hatrany. Meteza ianao hiteny manoloana anay amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe sady mivavaka no miasa. Nalaina amin'ny Emi 2:2-4 sy ny 5 manao hoe dia hoy ny mpanjaka tamiko, inona ary no angatahanao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra aloha aho, dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe raha sitraky ny mpanjaka dia alefaso ho an'ny Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fahasan-drazako mba hanamboarako izany. Amen. Raha nangataka ny fanampian'Andriamanitra i Nehemia dia tsy nanakombona ny tanany tamin'ny fahatsapana fa tsy misy anjarany na koa hoe andraikiny ny fanatanterahana ny tanjona hanarina ny Jerosalema. Tamin'ny mpamalianana sy tamin'ny pahaizana mitsinjo ny ho avy no nandrosoany tamin'ny fanaovana ny fandaminana rehetra nylaina azahoano antoka ny fahombiazan'ny asa. Tokony ho lesona ianaran'ny olon'Andriamanitra rehetra ny ohatra io lehilahy masina anankiray io, ka tsy hoe hivavaka ampinoana fotsiny izy fa hiasa ao anatin'ny zotom-po sy ny fahatokiana ihany koa. Zava-tsarotra maro no efa natrehantsika. Impiry moa no misakanantsika ny asan'ilay mpia eo antsika, satria heverina hoe tsy misy ifandraisana firy amin'ny fivavahana, ny fahamalinana sy ny fahaiza-mitsinjo ny ho avy ary ihany koa ny filofosana. Fady tsy ho-kevitra lehibe mihitsy izany. Adiditsika ny mikolokolo ary ihany koa mampiasa ny hery tsirairay ahatonga asa ho anao ho mpanompon'Andriamanitra mahomby. Ny fandinihana tsara ampitandremana ny drafitra maty paika dia tena iankiana ny fahombiazan'ny asa masina ankehitriny, tahaka ny tamin'ny andro Nehemia ihany. Ireo izay vonona sy maniry asa dia ahita fomba hanaovana an'izany. Tsy niankina tamin'ny toe-javatra tsy azo antoka Nehemia, nangatahany tamin'izay afaka nanome an'izany ireo fitaovana tsy nananany. Manetsika ny fon'ireo mpanjaka sy mpanapaka mandraka riva ny tompo fanampiana ny olony. Ireo izay miasa ho azy dia tokony hanaiky ny fanampiana avy amin'ireo izay noetsehan'Andriamanitra ny fony hanome ho fampandrosoana ny asany. Mety hanokatra lalana ireo mpanompony avy amin'ny fanomezan'ireo. Hidiran'ny fahazavan'ny fahamarinana any amin'ny firenena maro manitra mihitsy aza. Mety olona tsy mahafantatra ny asan'Andriamanitra akory ireny olona ireny, na manana finoanan'i Kristy na mahalala ny teniny saingy tsy antony tokony handavana ny fanomezany mihitsy akory izany. Nakin'Andriamanitra tamin'ny olona na tsy mpino na mpino izy ny fananany rehetra. Noho izany dia raha mbola eto tany isika, raha mbola miasa amin'ny fon'olombelona koa ny fanan'Andriamanitra dia natao handray fanampiana sy hizara fanampiana ho an'ny hafa ihany koa isika. Raha hery ary amin'ity maraina ity fa tsy natao hoe hivavaka isika dia tsy hanao n'inon'inona fa aoka ho mpiasa mahazoto ary ihany koa efa nomena antsika ny fahaizana ara-tsaina sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra, mahay manavaka sy mahay maminaviana ny zavatra rehetra, mandehana raha mpahazotoana satria efa noentsika mibavaka ny zavatra rehetra dia matokia fa Andriamanitra manome lalana. Eny fa na dia amin'ny zavatra tsy takatra ny saintsika aza fa aoka hisokatra mandrakariva ho amin'ny olona rehetra ny fahafahamanaontsika. Amen. Andriamanitra tsara andesan-danitro, mbola misaotra anao izay ny amin'izany toromarika izany. Ampio izay hanana fahazotoana mihoatra no teo aloha ary andeha ampatokiana fa efa nomenao ny fahaiza-manao rehetra ary menao saina matsilo
ary fanahy matanjaka fa tsy osa entina amin'ny tanany afa-trao. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.